Indray andro dia nisy rangahy iray nanana zanakalahy tokana izay tena tiny tokoa. Ity rangahy ity moa dia miasa mampiakatra ny tetezana io mba andehanany sambo ary mampidina izany indray mba andehanany masinina. Ity zanalahy ity dia tena tia mijery lamasinina tokoa. Ary ny olona nandeha tao anatin'izany lamasinina izany dia nisy ireo olona manirery. Tezitra, titena, voadona ary ireo voafatotro ny zava-mahadomelona. Misy fifandosonana tsiravina nefa.
tarika ao amina safidy mankadiry zany. Amelany olona rehetra ao anatin'ny lamasinina ho faty ve? Sa ampidina ny tetezana? dia amela ilay zanaka lahatokana ho teriny tetezana ao. Ny famonjena ho an'ny olona rehetra dia nitahaka ny fahafoizana ilay tokana malala indrindra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay.